Manao nareo mirahalahy? Salama tsara izay tompoko. Ka inona hono no azoko ataonareo mirahalahy fa somary mbola maimaika ihany mantsy azoko. Dia ahoana re izany? Tsy maninona ve na dia eto tokotaninao aza no iresanay aminao? Tsy maninona fa resaho e. Avy dia tenelo le tsy fantara Rôdy. Tsy izany monsieur le président fa izay tanora eto amin'ny tanàna mba mieritreritra ny hanomana tournoi izay. Dia saika mba hiresaka aminao izay ny amin'izay mba azonao hanampiana anay. Ie, tsara izany fa tournoi inona moa izy izany? Tournoi-na baolina kitra tompoko. Ka oviana dia aiza no hanaovana azy? Ny tena marina dia mba tiany etsiketsika ny tanora eto an-tanàna izahay. Hitanao ihany fa maro loatra ireo tanora mirona amin'ny fifohana zava-mahadomelina dia izay ny antony mahatonga anay mieritreritra ny hanao an'io tournoi io. Manakaiky ny fifidianana dia manomboka mihetsiketsika ny zandrikely a. Tsy dia izay loatra ka. Tena fitaizana tanora ny tianay atao. Ka inona nefa izany no ilanareo fanampiana avy aty amiko? Raha mba azonao atao tompoko ny manampy anay amin'ny kopy. Ny eritreretinay manko dia ho mivozotra sondrom-batavy no atao. Ka zavatra ngeza-be toy izany? Aiza ry zalahy no ahafahako mividy an'izany? Ka le izy anie président tsy ianao rery no hividy azy. Fa izay mba foinao hanampiana anay fotsiny. Ie, misaotra anareo lahy fa evariako izay. Ho hitako izay ahafahako manampy anareo. Nefa mba ilainay alolo ihany izay mety ho fanampiana avy aminao monsieur le président, mba ahafahanay mamaritra izay tokony atao. Mazava izay ry zandra. Fa oviana moa izany no eritreretinareo anomboana an'izany tournoi izany? Afaka 10 andro eo tompoko. Kay tena efa akaiky. Fa tsy misy resaka ambadika politika nefa izany a. Mbola manamafy aminao izahay tompoko. Fa tsy misy idiran'ny resaka politika mihitsy io. Nataonay mba ho fitaizana ny tanora namanay fotsiny. Oke, ndao ary. Veloma ary ianao tompoko. Ndao ary. Efa niteny tamin'ny lahy ho fa tsy hanao raha mihitsy io rangahy io. Fa ahoana kosa no avy dia lasa lahan'izany? Izy mety ho tampoka tampoka kosa nge. Avy dia fantatra letsiny akory rehefa hagnatody a. Fa samy miolakolaka toy io ataony io. Ka tsy hotantsika eo ihany ve? Fa tsy nandrianina ve le tsy tia mifanena amintsika ity? Tena izy iny. Saika voayantsy azy mihitsy anefa zao. Kaizakaiza nareo roalahy? Kaiza e? Fandehoaiza amin'ity ary mafana be nandrianina izany. Tena hijerenareo roalahy mihitsy ary azaoko. Fa misy inona? Ka tafaraka tamin'ny madamany monsieur Zita ny keo maraina dia noazavaiko taminy ity tournoi ataontsika ity. Tsy aloha ve aloha misotro zoetsy amin'ity bara itsitsy fa tena mafana loatra izany andro izany dia eo tsika manohy ny resaka. Maro ny letsy izany a. Ndao ary. Inona no atao anareo? Mba hanaovy jus naturel 1 litre et demi zahay. Dia atao inona le izy? Inona no tiany nandrianina? Ataovy kilo letsy raha misy a. Ok, tsy hoe ela. Dia tantarao ary hoe ny resaka ny fanaovanareo ry nandrianina. Sendra nandalo teo amin'ny zareo no nahatazana azy dia nivily ny resaka taminy. Dia nolazaiko azy ny eritreritrintsika. Fa hono ary nandrianina? Fa tsy miavina be ve ny madama iny? Eno a? Tsotra be ary inoko. Fomba fijerinareo avy aty ivelany fotsiny izany. Ty ary ny jus-nareo dia mazotoa. Merci kia. Ao aloha sady misotro no miresaka. Dia nanahoana hono? Mety hanampy antsika ve izy? Mbola tsy tonga hono ny vadiny fa na zany aza ny teny tamiko izy fa ezaka andrisy lahatra ny vadiny mba hanampy antsika. Fa iza marina moa ny vadiny izy iny? Fa tsy lera misempandraharaha vato iny ve ny vadiny e? Indrindra. Iza moa ny anaran'izy teo? Arsan. Ie, monsieur Arsan. Dia ina izany no lazaintsika aminy rehefa mihaona aminy isika? Ka ino indray moa fa avy dia lazaina azy ny zavatra ho ataontsika? Ritody izany koa anie le tsy tena ohatran'ny tsy ao mihitsy e. Sa inona malasa saina ny lahy e? Ao tsara letsy fa rehefa misaka amin'ny olona toy ireny anie letsy dia mila zavatra impecable izy e. Raha azoko tsara anie izany ny zavatra tiany lahy ho lazaina dia mila manao TV izany sika. Ka izay mihitsy. Fa hono a? Mba aviaza moa nareo roalahy teo iny? Teny minga Aurélien teny zahay e. Si, olona manjaitra tody vaky iny koa ve ny mba handehanana? Na reo roalahy izany koa mba lany asaka?
Efa somary kamo ihany aho fa itody noho ny teny dia nandeha tany ihany izay e. Dia inona no navaliny anareo tany? Hoy teo hono izay hanampiana antsika fa mbola sahirana sy tampoka tamin'ilay izy e. Dia aleo tsy mandeha antsony fa izay ahafahantsika miona amin'ny monsieur Arson mivady no tokony atao. Dia nasiro ianao ry nandrianina fa mety hanampy antsika izy a. Zaho kosa tsy niteny hoe hanampy antsika izy e, fa madama no nilaza hoe andrisy lahatra azy izy. Izy mivady aza io mijanona amin'ny fiara io. Tena ry zareo tokoa io, ary tonga sahaty zany izy. Ay ve tirangaty izy zany lazainareo zany e. Hiditra ato azy izy izany a. Vao maika tsara zany e. Manahoana Nandrianina? Salama tsara madama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana nareo telo mianadahy? Salama tompoko. Ka manao inona nareo telo mianadahy zany? Arak'ilay resaka ny fanaovako taminao dia mba mioneto zahay manomana azy. Ay, tsara zany. Fa resakina lepo zany e. Misy tournoi karakaraindry zareo hono dia mba mila ny fanampiana avy amintsika. Aleo ary aloha avy dia eto tsika no mipetraka e. Dia eto tsika miresaka sa tsy mety aminao eto? Sao dia tsy mendrika anareo mivady kosa ny miara-mipetraka aminay eto tompoko. Fa maninona nefa e. Ary iza moa zany nareo telo mianadahy tsy azona iraha-mipetraka. Marina ihany aloha izany teny nandrianina izany e. Tsy hanana fotoana tsara mihoatra n'izao iresana aminareo a. Raha pitso izy dia lasa koa. Ampio aloha reto zavatra hosototsika reto madama, dia sady miresaka tsika no miara-mihinana. Ao ary fa andehanao komandy kely vetivety a. Ka mandra-pahatonga ny madama ary aloha dia mba lazao amiko hoe izany zavatra tianareo atao zany. Misaotra indrindra tompoko. Tsy izany fa mba nieritreritra ny ampanao torina baolina kitra eto an-tanàna izahay dia mba mila tohana aminareo. Ka efa misy devis ve aloha any aminareo ary? Izay ary lefa lazako taminareo. Mbola tsy nanao izahay fa miezaka miresaka amin'izay vonina nampy anay aloha. Nefa raha ny tena marina alohan'ny resahanareo amin'izay olona hitadiavanareo toana na fanampiana dia tokony efa mba manana ny devis amin'ny fandaniana io nareo. Eny tompoko. Hiezaka moko izay devis izay zahay fa mba azonay lazaina aminao ambangovangony ihany ve aloha ny zavatra eritreretinay. Lazao ary. Tsela dia efa ho tonga eo ny sakafontsika. Lamina ny resaka reo tato. Mipetrapetrana madama fa mbola miresaka izay. Ao teneny roty a. Ny fokotany fola aty lakaka tompoko ny tianay andray anjara amin'ity tournoi aty. Ny fandaniana lehibe teny entadiavanay fanampiana aminareo dia eo aloha ny coupoan'ny finalista. Omby mantsy mba nieritreretinay hoe omena ny voalohany. Raha ondry kosa no an'ny faharoa. Eo ihany koa ny ballon de match sy ny filet. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao mademoiselle? Indro ary tompoko ny sakafo nomaninay ho anareo. Misaotra betsaka kia. Masotoa nareo tompoko? Eny ary, misaotra anao a. Ka sady misakafo moa zany tsika na misotra an'ity sy ity no sady miresaka e. Raha ny sosokevitra aloha dia ny tena mety dia mila manao devis aloha nareo telo mianadahy. Satria tsy voatery ho izay izahay mivady ihany no iresahanareo fa mety afaka misy olo-kafa ihany koa hanampy anareo. Dia amin'izay mba mifameno ny toanazonareo. Dia misaotra indrindra tompoko. Ao ary sady mihinana isika masotoa daholo. Dia azafady tompoko. Dia ovina zany no anateranay zany aminareo. Raha ny programaka aloha dia mety hiakatra kely raha pitso e. Fa madama io ihany dia apetraho aminy ny devinareo. Dia ho hitantsika eo ihany ny anampinanareo rehefa tafaverina. Misaotra indrindra tompoko. Dia arak'izay fanambarana andrianina izay izy mivady dia mankasitraka indrindra izay amin'izao fanampianareo anay izao. Na dia izao fiarahanareo aminay izao aza dia efa zava-dehibe aminay ka dia ho ambinin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra ane ianareo mivady. Tsy misy tokony isaoranareo zany ry telo mianadahy. Izay vitanay ihany no nataonay. Sady raha misekoa nefa hatramin'izay no nanana fitiavana anareo tanory. Izay manao hono no ampiny e. Ary amiko dia mahafinaritra azy sady tiako efa mahasapateny nareo tanora amin'ny fitezana ara-batana sy ara-tsaina toy izao. Indrindra ty tournoi izay ataonareo ty. Mety ho maro ihany koa ny anakina sy andrebireby anareo nefa toy izy fa tsara. Dia mahaiza ihany koa mitatana lalao satria raha firaisan-kina sy fifankatiavana no tianareo havotra amin'izany dia sao mivady ho ady zany. Raha ohatra ka tsy mitandrina nareo. Tena marina mihitsy zany. Indrindra moa eo amin'ny fitsarana ny lalao.
misaotra fa voaray izay tompoko. Izay ary fa mbola misy zavatra kely vonjena mivady fa ianareo telo mianadahy mbola afaka mamarana andreo zavatra ny rahantsika ireo. Dia miandry ianareo anatitra ny TV any an-trano izany aza tao ela. Eny tompoko. Mandram-piona dia izay zany fa manaraka indray miaontsika e. Misaotra indrindra tompoko. Milay zany ry izy mianadahy. Efa nilaza taminareo fa tsotra be ny eo izy mivady reny. Tena mba tsy nampoizy kosa aloha iny ka izao tsy tokony andry ilay tsonsika fa androany any dia atao ny TV. Zao ranga dia ndao any an-tranontsika dia atao Eno sady vao nahazo an'iny sakafo niarahana tamin'ny zareo teo iny tena mahazo saina tsara. Raiko tsy zany ndao ary. Fua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare pasaira nga maheri fu aninge dalai manangandu hana umulo la metizai ngata ulu abe se manangi metinda yai sami maa singira habitane raula bidaula samyandune peova oku ne piaretane manangandinge simizaleni manangandinge gandagareni Allô, manao androady? Zaho mbola tsara zao inona vaovao any amindry? Ny antso teo fadin'ny monsieur Arson fa efa tonga hono ry zareo dia tokony andalo antsika. Dia amin'ny oviana hony? Ka zao tolakandro zao aza no nambarany. Ka aleo ary atsoko tody dia miaraka sika telo Sady aleo lesy ny vidiny mbola mafana. Zay zany fa zaho ihany dia hiantso an'le ry dia aiza nefa ny fotoanantsika? Vao andalo kely eny ambony avaratra eny aloha dia eny amin'ny radio Safir zany ny fotoana. Ok akia. Milay zany engany mba isy valiny mahafapo any. Fua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare pasaira nga maheri fu aninge dalai manangandu hana umulo la metizai ngata ulu abe se manangi metinda yai sami maa singira habitane raula bidaula samyandune peova oku ne piaretane manangandinge simizaleni manangandinge gandagareni Dia hoana le tsaro dia fa efa tonga ve zany izy mivady. Ka zany le tsy nantony famitaonantsika eto Dia zany nandrianina. Mbola nisy dina le ano ny any ambony avaratra eny dia entiny fotoanany mena. Efa ity izy fa mba mihetsiketsika le izy ty sipity Zany nandraisako azy namana amin'izao hetsika ataontsika izao. Sady mazoto izy no manatsaina. Manahoana rorola? Manao nandrianina. Ka tsy aleo andeha amin'izay sa mbola vizaka ianao? Lalana efa mahazatra ny ilay tsiorody. Fa hono ay zany no amonjetsika azy. Any an-tranony ka. Ndao ary fa so tsy mahatratra azy indray Fua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare pasaira nga maheri fu aninge dalai manangandu hana umulo la metizai ngata ulu abe se manangi metinda yai sami maa singira habitane raula bidaula samyandune peova oku ne piaretane manangandinge simizaleni manangandinge gandagareni Mandroso nareo telo mianadahy. Eny tompoko. Mandroso atao amin'ny trano fandraisam-bahiny fa hiantso azy vetivety Misaotra indrindra tompoko. Tena tsotra mana le izy ty madame ty fa tsy araky nresaka olona hoe miavina be izy ty. Na mety lainy ihany koa sika dia tsotra amintsika izy. Tsy manao an'izany izy. Zay fa miala an'izy fa aok'izay aloha. Manao anareo telo mianadahy? Salama tompoko. Arak'ilay resaka ny fanaovantsika farany dia
nampiantso anareo teny mianadahy satria efa hitako le vinavina mpandanina nataonareo. Eny ary tompoko. Ka rehefa nojerevanay mivady le izy a dia eny tompoko. vonina ny anoana ny hesika ataonareo zay mivady. Zany akory tsy misakana zay olona mety mbola tadiavinareo hanampy anareo a. Dia mba azonay fantarina ve tompoko zay mety ho fanampianareo anay zafady? Eny efa nijery ny omby sy ondry hovidiana aloha zay satria misy namatsika zay ihany ny mpivarotromby no asany dia milamina ny amin'iny. Ny baolina sy ny filia indray a hiakatra any an-tanareo zay mivady amin'ity faran'herinandro ity dia ho jerenay ihany reo. Toy izany ihany koa rehetra zavatra madinidinika reto. Misaotra indrindra monsieur le président. Tena zava-dehibe aminay zao fanampiana ataonareo aminay zao. Eny ary fa hono aloha. Ekipa firmarina moa zany no andray anjara. Raha isaky ny fokotany tompoko fa zany hoe ireo fokotany ety amintsika ihany no saina mandray anjara. Fokotany iza daholo zany? Ireo fokotany 10 manodidina ny lakaka ihany tompo. Ao anatin'izany ny fokotany Mangarahara, Ambalapary, Amangadoka, Tsara Tanàna, Manombo Kely sy Manombo Be, Beraketa Malio, ny fokotany Manja ary ny fokotany Ankiliabo. Raha azoko tsara zany a dia ekipa 10 no andray anjara. Tena izay mihitsy tompoko. Tsara zany sady zao a asa na fambarenareo ihany ty vaovao ty fa mety ho lasa commune vaovao ity andohan'ny lakaka ty a. Zany ve tompoko? Koa aloha efa naheno an'izany e. Amin'ity fifidianana be ny tanàna ao avy ity a dia efa hanana zay ho be ny tanàna ty commune antsika ity. Sady tena lavitra loatra tompoko ty manenjika laveny hiosy ty. Zay aloha e. Hono a tompoko. Maninona kay raha milatsaka ao amin'izany toerana be ny tanàna zany ianao? Mbola sarotra zany zandrikely a. Fa sarotra ahoana re tompoko? Tena mbola tsy ao anatin'ny eritreto zany izy telo mianadahy. Inona hono zao resaka reo efa mianakato zao to dia manga ery izy zany. Nambarany Ramose teo fa hoe ho lasa commune vaovao hono sika. Zany mihitsy. Dia eto zay madama milaza aminy hoe nahoana moa raha milatsaka ao fidiana izy. Ka na ilatsaka aza moa izy, iza no anoana azy eo? Anay re madama, raha ireo tanora rehetra ireo zao no miara-mifidy azy dia tena lany izy. Nefa tsy dia voatery hifidy ahy ihany koa ny olona rehetra. Tena mbola resaka hafa mihitsy zany. Ity aloha ny jus dia miara-misotro sika e. Na nahoana ny resaka reo makasika an'le tournoi? Ka fotoana azo resahana n'izany tsara ane zao ry madama e. Eny e, marina zany ary manaiky an'izany a. Fa aleo reraka izy ho amin'ny manaraka. Eny ary madama, nefa tsy tokony handrely sika raha ohatra ka ilatsaka ihany mba hahafahanay miantso ireo namanay. Hoy teo ihany zany e, sady miakina amin'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra. Marina zany, efa nambaranao andry zareo angale mahay vidiana ho an'ny ekipa andray anjara. Ka ny tena malina dia ianao mihitsy ny tokony teny azy amin'zareo e. Ay, ka zao rery izy telo mianadahy. Eny tompoko. Mba ho fanampiko anareo a dia hividy maillot a dia samy omentsika tsirairay ireo ekipa andray anjara. Marina fa lafo ireo rehetra ireo fa na izany aza dia fifaliana ho any mahita anareo tanora mihetsiketsika toy izao. Rehefa manomboka ny fifaninana nataonareo dia alainareo aty ireo maillot ireo. Eny tompoko. Fa ianareo telo mianadahy mitiarakara kosa efa misy ihany koa maillot spécial hovidiana ho anareo miaraka amin'ireo namanareo zay mikarakara. Misaotra tompoko. Tena tsy nampoizinay mihitsy zao zavatra natolotra ireo mivady ho anay zao tompoko. Dia mbola tsy sasatra izay tompoko ny misaotra sy mankasitraka izao taonareo zao. Hoe lavelona ane ianareo tompoko ary mba ho tanteraka ane izay rehetra kasainareo atao. Ianareo ny tena isorana ry tanora namana. Fanampiana ihany no ataonay. Fa ianareo tanora ny tena tompony ho avin'ity tanànantsika ity. Mba irariana mivady a dia mba ho maro ane ny tanora hanao toy izao taonareo teny mianadahy zao. Misaotra betsaka madama ary manome toko zahay. Raha misy ilanareo anay any aoriana dia vonina trano zahay fanoana aminareo. Misaotra kirin'Andrianina. Izay ary fa atomboly fifaninanana. Ny resaka arbitrage aleontsika mijery mpitsara tena matianina mba tsy hiteraka ady amin'ny samy tanora eto amin'ny tanànantsika. Eny ary tompoko. Raha misy ilainareo ihany koa amin'ny fanentanana dia io ny radiontsika azonareo ampiasaina.
Miresa amin'ny tolozy fotsiny fa efa ho teneniko izy. Tena tsy tanay tsony izay ambara. Tena marina e. Fa ho asianareo vidipidirana moa zany ty fifaninanana ty. Eny tompoko. Ka zao ary mahaiza tsara mitatana an'izay bola miditra dia azo avao tsara amin'ireo namanareo ny fandeha rehetrarehetra. Fa na izany aza aoka tsy avadika resaka hafa mihitsy zao fanampianay anareo mitelo mianadahy zao Eny tompo. Fa hono azony lazaina sy ambara eo amin'ny be sy maro hoe nareo no nanoana anay. Tsy maninona zany Eny ary tompoko fa angatadalana angamba zahay. Eny ary ka aleo laninareo miaraka amin'ny madama eo aloha reo zavatra efa natolotra eo fa kosa mbola misy olona raisiko dia manaraka miaona eo ihany tsika zay fa mandra-piona nareo telo mianadahy. Veloma tompoko. Veloma ary tompoko. Mandra-piona raha sendra misy olana dia aza misalasala miantso anay mivady Misaotra mialoha tompoko. Tsotra ny ny vadiko indry izy telo mianadahy saingy betsaka loatra ny fanenjehana azy eto tanànantsika eto. Zaho aloha efa nafantatra io asa fanasoavana nataon'io indrindra ny any am-piangonanay. Ka ny olona toy ireny anie madama tsy ilaozan'izay mpakahaly indrindra ny fifaninana eo amin'ny asa atao toy ny anareo io. Aza matahotra anao madama fa efa miara-miasa sika zao. Anjaranay sisa. Dia misaotra anareo koa araka ny teny vadiko teo dia aza misalasala miteny aty raha sendra ka misy zavatra mbola ahafahantsika mifanampy. Eny tompoko. Zay ary angamba aloha madama dia mbola mamerina ny fisaorana ho anareo mivady hatrany zay. Dia misaotra betsaka koa tamin'ireto sakafo niarahantsika ninan'ireto. Marina izany tompoko. Tsy misy tokony hisaorana aky izany ry nandrianina. Veloma ary dia amin'ny manaraka indray mihoana. Veloma tompoko. Mivoa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao ongolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ndra iai samy mahazo ny raha vitiane ndra ola bizaolay samy androne feovaoko ny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny Dia nanao zany resaka nandehanantsika roa lahy tany amin'ny Monsieur Aurélien. Hatramin'izao le tsy mbola tsy misy valiny. Dia ajanona ve zany eny sa mbola andehanantsika any? Lesy tena sa mazoto ho ainkoho koa. Aleo mba hialana nenina farany sao dia mba hanampy antsika ihany izy. Na dia mba ny rafraîchissement ihany aza koa. Dia oviana indray ary zany sika no eny. Izao maninona moa raha izao dia mandeha ihany sika. Ny tournoi nefa anomboka amin'ny alahady. Re izao ihany aloha dia soroko amin'ny lahy fa tena kamo fa elamo mazoto dia ndao ary. Tsy misy mangiditra andramana le tserobandy rehefa tsy manome izy dia hafaneniny sika. Ndao ariko. Mivoa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao ongolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ndra iai samy mahazo ny raha vitiane ndra ola bizaolay samy androne feovaoko ny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny isandragnareny Rehefa nandinika le tsara zalahy dia tena mety tsy ho afaka hanampy anareo fa leo amin'ny manaraka. Tsy maninona ary tompoko fa misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anay. Tsy izany Monsieur le Président fa ianao mantsy ny laza taminay hoe mandalova amin'ny manaraka dia izany no antony andehananay taty. Fa tsy maninona raha mbola tsy afaka manampy ianao. Eny mbola betsaka no avy fa mahavita aloha nareo amin'ity. Veloma ary ianao tompoko. Veloma lesy zalahy. Le ty letsy ilahy ihany io. Zaho sady reraka ny very fotoana tety fotsiny. Ka aleo nandeha tety dia nahita hoe tsy nanampy izy. Raha tsy nakaty angesika nanao taminy dia lazaindray manaraka fa hoe tsy nandeha taty aminy.
eny marina ihany aloha zany fa aleo avy dia mandeha any amin'andriana aloha sika mandamina ny asa fa lany andro fotsiny Foa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasairana mahery fohanige zalay managnandro hanao ongolo la mety zay gnatao olo abe se manao gny mety ndraiai samy mahazo gny raha vidiane ndra ola vidaola samy androne feovaoko gny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny gandagnareny tsy misy maharatsy ny nandehanana rorolahatany amin'izay mba misy andatsatsika azy amin'ny manaraka e avelao any zany fa efa lamina daholo veloha ny zavatra nankinina taminao efa milamina ka efa vonina daholo na ny ankizy varotra ny billet ny sécurité sy ny sisa dia mila rahina tsara ny isan'ny billet rehefa miravatsika milamina ny amin'izany fa tsy taitra ianao e ok ary nanahoana ny arbitre sy ny matériel ampiasaintsika ry tody efa milamina ka fa ny filet sy ny fanion ary ny bola no mbola lainany monsieur Arson efa tonga very zareo ohatrany mbola tsy aho izy a nandalo teny ahany keo dia hoe anio aly izy mivady vao tonga andrasa aloha fa izy mihitsy tia miantso ity manahoana tompoko miala tsiny rody fa zany miantso fa tsy raha misea hay manahoana ianao madama mbola salama tsara fa misaotra manahoana ny fanomananao efa vonina tanteraka tompoko fa miandry ny andrandromboana azy sisa tsara zany ka fa zao no antony ny antsoko anao efa tonga zay a dia tsara raha mandalo aty an-trano nareo telo mianadahy maka an'ireo fitaovana ny fampiresantsika dia amfiry zay no tokony andalo any madama na zao aza tsy maninona ka eny ary tompoko vo mivory kely mantsy zay dia avy hatrany dia mandeha any rehefa avy eo eny ary zay fa miandry anareo zay a misaotra indrindra madama eny ary hoe efa tonga ao ny fitaovana nampanantenan'izy mivady atsika dia miandry atsika azy ihany izy sisa tena manaiky an'izy mivady reny ary izy mianadahy talohan'izao aza ny ono ry zareo efa nanampy ny tanora tany iosy dia vao may ve sika eto tanàna aleo fitanaingana ny fandambinana dia mandeha sika fa tena efa tsy andriko tsony izay ahitana n'izany zavatra ny vidindry zareo zany ka efa milamina anie zany avy aty aminay e fa ny anseno sisa efa lasa daholo ny any fanasana ka ho avy eo ny manam-pahefana sy ireo ray aman-dreny anome voninahitra atsika dia efa milamina zany ny fanazam-pitenenana amin'ny fanokafana efa milamina zany e ka inona tsony moa zany no andrasana fa andao andeha amin'izay ndao ary Foa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasairana mahery fohanige zalay managnandro hanao ongolo la mety zay gnatao olo abe se manao gny mety ndraiai samy mahazo gny raha vidiane ndra ola vidaola samy androne feovaoko gny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny gandagnareny miala tsiny fa somary mbola nisy andraikitra hafa nataony ramose dia tsy tratranareo izy fa na izany aza dia efirety daholo ny fitaovana rehetra ka dia mirarisoanareo telo mianadahy zay mivady mba ahavita soma tsara ny tournois tena faly zay madama tsy nana tokony olo mamy ianareo fa tena ny tanterahinareo ny tenin'ny fanaovantsika asa dia misaotra matetika moraka izy a io aloha ny vita fa mbola ho betsaka ny fiara-miasantsika amin'ny manaraka dia nahafaliana letsiny ny zalahy rody mahazo andreto maeo tsara tarehibe reto a sady tena amin'ilay qualité tsara tako avy eny zay nareo mivady amin'ny fanokafana madama ie hoeny zay ka ahoana moa no tsy anotronana anareo sady mendrika nisaorana mihitsy nareo amin'izao fanasoafana ny tanora taonareo izao satria moa nareo ny teny hoe 12 ny mpikambana mikarakara n'ity tournois ty a dia reto zany ny polo anareo reto e misaotra tompoko no ezanay natao loko neutre izy reto mba hialantsika amin'ny interprétation politique vao maika tsara madama dia mba manao akanjo mitovy daholo zany nareo amin'ny fikarakarana ataonareo io a
eny tompoko tena fitaratra ho an'ny olona sy ny mpandraraha eto ilakaka nareo mivady amin'izao ataonareo izao. Aiza kosa e, mbola betsaka ireo mpandraraha manana ny ampy sy te hanampy anareo tanora eto an-tanàna fa ianareo no tsy sa manatona azy ireo. Dia izay tokoa angamba. Izay ary fa aleo atsoko ny soferanay andeha hanatitra anareo. Misaotra re madama. Voa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasairana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ngaiai samy mahazy ny raha vitiane nga ola vitaola samy androne feo vaoko ny fiaretane manangandrigne sy mizaleny manangandrigne gandagnareny Eny ary to fa mangataka fangilina kely azafady. Misaotra anareo tompona ndraiky tsara-panjakana izay efa nifandimina ndraiky tenenana teo. Dia isaorana hatrany isika rehetra amin'izao fahatongavantsika maro be manotrona izao tournoi firaisan-kiny izao. Tsy hainay tsy isaotra manokana antsika tanora izay tonga be dia be tokoa anotrona ireto ekipantsika isam-pokotany ireto. Natao tokoa ity lalao ity mba ahatonga antsika tanora irahina ao anatin'ny fahasamihafana. Ka ity ampanomborona izao lalao izao dia fandrena mpikarakara ny ahatonga antsika tanora atao anatin'ny fokotany folo aty andohan'ny lakaka mba hanana firaisan-kina eo ampanarahana ny lalao ataontsika isaky ny alahady eto amin'ity kianja be ity. Natao ihany koa izy ity mba ho fitezam-batana sy fitezan-tsaina ahafahantsika mandresy zava-mahadomelona sy andresentsika ny fandriam-pahalemana ty amin'ny faritra misy antsika. Tanàna malaza ity tanànantsika ity koa ho filamatra ne isika tanora eto andohan'ny lakaka amin'izao firaisan-tsaina sy firaisan-kiny izao. Farany dia matoy izao no tanteraka dia teo ny olona izay nanampy sy nanohana indrindra eo amin'ny ara-pitaovana izay hitantsika ankehitriny. Tsy nisafidy ny hotononona enti ny anaran'izy ireo nefa kosa aminay dia izay manao sy manampy ny tanora dia mendrika isaorana sy akasitrahana. Koa mpanatria tena lehibe tompoko no anasanay tanora rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao ny mba hitsangana anareo mivady ety anoloana. Mendrika ny nataonareo taminay tanora ka mendrika ny isaorana koa ianareo. Dia tsy izy zany fa i monsieur Arson Zita sy madame Arso vadiny. Mansoa ety anoloana anareo mivady tompo. Misaotra antsika rehetra ireo fitaovana rehetra ireo izay anaovantsika izao lalao izao dia avy amin'izy mivady avokoa. Ankoatr'izay dia efa vonona ihany koa ny omby-matavy sy ny ondry-lahy izay tolotra ho an'ny mpandresy sy ny laharana faharoa amin'ny fiafaran'izao lalao izao. Faly izay tanora tompoko manana anareo mivady tsy nitazominareo anareo irery ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anareo fa dia izao nizarainareo anay tanora izao ihany koa. Koa mangataka anareo izay tompoko mba handray fitenenana fohy. Eny ary raha ny safitinay vady dia
tsy tokony isy afatatra zao fanohanana nataonay taminareo tanora zao satria hoy teny soratra masina hoe izay nataony tanàna-kavana anao ka mba tsy ho fantatry ny tanàna-kavia nefa moa ianareo tsy nanay fa hoe mba mitenena na ty kely azy ny tenay mivady araka zany a dia ny hoe ianareo tanora no avy nyty tanànatsika ity noho zany mendrika ho toanana ianareo. Araka ny tenin'ireo teo a dia nanoana tokoa zay satria mba irinay mivady ihany koa ny siny firaisakina eo aminareo samy tanora ka mahereza amin'izay mbola ataonareo asa hoe fa tanora vonina fampivoarana ny tena sy ny tanàna tsika tanora eto amin'ity tanàna lakaka ity raha misy ny manaraka dia mbola vonanoana hatrany izay mivady amin'izay anohanana anareo amin'ny fofetim-pitiavana tsy misy ambadika politika ko mahavitazy zany isany mahavitatra amin'ny farany azao lalao zao aroka izay maitsy mendrika no andresy misaotry e. Isarany ianao ndre mato president tony zany fitenenana zany koa dia hanomboka ny lalao ary isika koa iangaviana ianareo tompona andraikitra ara-panjakana sy anareo ray aman-dreny mba irosy aty anoloana andray tanina ireny tanora avy eo amin'ny fokontany Ambalapary sy fokontany Mangarahara izay hanokatra ny lalao rehefa avy eo kosa dia ny ekipa avy eo amin'ny fokontany Ankiliabo sy ny fokontany Tsara Tanàna no hanao lalao faharoa. Manasa antsika ary tompoko. Rehefa vita izay fandraisan-tana izay dia miroso amin'ny lalao avy hatrany sika ko manasa anareo tompona andraikitra ara-panjakana sy ray aman-dreny ary tompoko andray tanana ireo ekipantsika ireo. Mvua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare pashaira ngama herifu aninge zale manangandu hana umulo la metiza ngata ulu abe se manangi metinda yiyi sami ma singira habitane ngauda bizaula samyandune feova dia ahoana ary ny garçon a? Ay venao e, inona ny vaovao elaela? Inona moa no vaovao eo fa izao mahita anareo efa manomana sady ny fifidianana izao? Mba tsy ariko zany zavatra lazainao amiko zany ry Aurélien. Zany e. Fa manomana fifidianana ahoana zany? Ka tsy efa fanomanana an'izany ve ty fanomanana ny tanora ataonao ty e? Sa modiodina tsy fantatra? Mahagaga zany teninao zany a. Raha nyresaka eny koa zany e, tsy hoe ianao ve nandehanan'ireo tanora reo voalohany mba nangatahana fanohanana? Marina zany saingy zany tsy nilaza hoe tsy hanampy an'zareo e, fa asa nefa nisesefanareo resabe tany izy ireo dia tsy nandeha tany amiko tsony. Saingy tsy de olana koa zany e, mbola be ny manaraka. Zao monsieur Aurélien Ie, tena tsoriko aminao fa no zareo tonga nangataka fanohanana tany aminay mivady a no nahatonga anay nanohana azy ireo. Ary raha ny filazanao indray fa fanomanana fifidianana sahady zany dia tena diso ianao e. hita avy zany eo e. Ny fanohanana sy ny fanampiana andreo tanora sy ny mpiarabelo ireo a dia toy ny raha mikoriana ao anatin'ny fiainanay mivady, fitiavana manampy olona, indrindra fa ireo tanora izay mahatsapa fa mba mitady sy mikaroka izay ho aviny. Tsy olan'izany e, atao izay hitanareo fa mety fa rehefa tonga any amin'ny fifidianana any ny fankahitsika. Monsieur Aurélien, iza kay no laza taminao fa ilatsaka ho vidianao e? Saza mody mahay mandahatra eo ianao e. Reo tanora toananao ireo neny mo dia sainao mangataka ny filatsahako ho vidianao e. Ao fa tsy maninona izay tianao teneniny sy izay filazanao azy. Aleo aloha tsika misaraka fa sady efa mitady akoa angamba izy teny mianadahy reto. Hitanao zany? Manahoana raha tompoko,
salama tompoko. Manahoana nareo telo mianadahy? Mandeha tsara ve ny fifaninanana? mandeha tsara lohatra eto. Miala tsy indrindra tompoko raha manapaka ny resaka ifanaovanareo zahay. Saika hangataka fotoana aminao fotsiny izay telo mianadahy fa anao tatitra aminareo mivady. Andrary fa efa ho tapitra ny resaka ifanaovanay e. Afaka miaraka tsika efatra mianaka dia anatrano miresaka. Eny azy tompoko fa andrasana etsy ianao. Mandiana rangafa efa miandry ny alika kelinao a. Tsoroko aminao fa tsisy atahorako anao loatra amin'izay fanohananao andreo tanora ireo. Vonina ifanandrina aminao koa ny aty e. Aza manao an'izany ianao fa olona ray tanànany antsika. Sady tsy misy misakana anao amin'ny fanohanana azy eo ihany koa anie. Vao misasaka ny lalao ataondry zareo. Afaka manampy azy ianao amin'ny lalao manasa dalana sy ny famaranana. Mandram-piona rangahy ianao fa tsy. Eny ary. Mandram-piona ianao. Andao izy telo mianadahy antsika. Ndao azy tompoko. Ifua marandai si makiri hali si mitare marari si mitare fashaira nga maheri fuhaninge zalai manangandu hanau ngolo lameti zaingata ulu abe se manangi metinda yiayi sami maha singera habitane raula bidaula samyandune feovao Yasoa. Ahoana e? Moa ianao fa misy vaovao lehibe ambarako aminao e? Ao fa ho avy a. Fa inona hono izany vaovao lehibe ambaranao amiko izany? Petra aloha ianao e. Ohatra hoe dia misy inona koa ty olaisainao? Ny antso ateo zareo namantsika eny Iosy a. Fa tena nahazo kominina vaovao ntsika. Ka tsy efa fantatrao kosa nga moa izany? Izy fantatro tsy dia any loatra ny tena tiako lazaina aminao e. Fa hoe ahoana? Isika anie no asain'ny lehibe ara-politika antsika hirotsaka ho be ny tanàna eto e. Tena marina ve izany zavatra lazainao izany ry Arson? Fa ina nefa izany tsy nonao an'izay lazaiko aminao e. Marina izany. Ary ny laza tamiko aza zareo fa mila miakatra kely ensika hidinika an'izay tokony atao. Tsy ho asa fotsiny izay ataon'ny Monsieur Aurélien raha mahafantatra fa hirotsaka ianao. Reny aza mbola tsy misy inona akory jereo no natao. Tsy misy dikany amintsika izany. Izay hevitrao andrasako alohany amaliko ny telefona any amin'izareo. Ka inona moa no ataoko fa raha mazoto ianao dia mpanohana anao a. Vadiko izao ve aky no mirotsaka dia ahoana ny tsy hanohanako azy? Misaotra anao kea. Fa na izany a, mila mandinika tsara aloha tsika vao manapa-kevitra. Raha sanatrika reseto mantsika, tena potika hatrany fiarintsika. Izao ry Arson a. Io toetranao tia fiarahamonina sy tia manampy ny tanora io a. Dia tsy hoe namboamboarina na fiatsaram-belatsihy fotsiny, fa efa toetra hatramin'ny nahafantarako anao. Ka na inona ataon'izay hifaninana amintsika dia efa fantatry ny olona izany. Eny e, marina izany. Nefa mila anao hanampy ahy koa any aho e. Dia mbola veriko aminao ihany fanontaniana hoe fa ahoana moa no tsy hanapiako anao a? Tsy dia ny vola na zavatra hafa anie izany e. Ireny fa nanantsika mivady rano. Fa ny tena iangaviako anao a, dia ny toetra sy ny fihetsika. Eny hatramin'ny fomba fiteny azy. Mazava amiko aky izany a. Manome toky anao a fa anao izay fomba rehetra tonga anao be ny tanàna n'ity tanànantsika ity. Ho valiko izany zareo fa vonina ilatsaka tsika. Eny ny valiny, valio e. Misaotra anao e. Fa tena manana vady azoko ianterana sy mpanolotsaina tokoa. Ka izany anie ry Arson no mahavadinao ahy e. Fa hono aloha e. Mihaino anao a? Mbola afaka manatrika ny famaranana ny torona ny tanora ve izany sika? Fa nahoana ny tsy ho afaka tsika. Fa na izany aza aloha, tsy teny mahakasika an'izany eny aloha tsika. Aleo hifarana tsara arak'izay neritreretan'ny tanora azy ty fikarakarany zareo ty. Marina izany. Andraso aloha fa misy olona izany. Malakilaky ranao jereo izany e. Ay vero dia mandroso. Eny madama. Mandroso fa mbola miresaka anareo mihitsy izay sy ramose izao. Eny madama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana se? Ao aloha mipetrapetra e. Misaotra tompoko. Dia ahoana? Mandeha tsara izy ao? Tena mankasitraka anareo mivady fa tena faly aby ny ekipa rehetra.
tsy mbola nisan'izany hoe rehefa milalao dia toana ny rano sotroina raha tsy izao torona ataontsika izao. Tsara rehefa mahatsapa ho feno fifalianareo. Eny ary dia inona no atondrisy aloha? Ny tena antony andehanako aty aminareo dia anasanareo amin'ny famaranana amin'ny lahady izao. Ay, tokoa moa amin'ny alahady izao ny famaranana. Zahay ary lefa niteneniko taminao. Fa misy inonareo tompoko? Saika izy dia lenay eny fianaratsoa. Afaka mijanona tsika. Ao le tsy izany fa ho abeny zay aza malahelo se. Sady tena mifenany amin'ny mpijery amin'io e. Moa ianareo mivady ihany koa nangatahan'ireo tanora mikarakara n'olotra ny kopo. Tonga eny zay rody fa aza matahotra. Za aza mieritreritra hoe rehefa vita ny lalao dia mba asiantsika fiaraha-mialetaeta ho an'ireo rehetra nandray anjara. Ka tsy ho be loatra ve zany madama? Anga moa dia isy hoe inona fa mba miara-misotro jus fotsiny sika. Ka aiza aloha nefa ny toerana nanaovana an'izany e? Hitantsika foana izay toerana nanaovana azy e. Eny ary ao fa tsy manino izany. Sady efa mba misy fikambanan'ireo tanora zazavavy mitsangana ihany koa eto dia mba hampandraisika anjara ry zareo. Tena tsara izany madama. Ry zareo aza nely laza tamika ihany koa ny mba resaka aminareo mivady fa asiana torona ho an'ny kilonga vavy ihany koa hono. Azo eritreretina tsara zany e. Fa leo madama no iresaka amin'ny zareo dia ianareo telo mianadamba manampy azy. Tsy maninona izany tompoko. Fa izaho aloha izy mivady a. Mihaino anao izay. Mandeha be ny feo fa lasa kominina vaovao hono sika. Taiza no nandrenesanao an'izany? Eny am-panaovan'io torona io dia efa miresaka an'izany daholo ny ankizy. Marina izany rody a. Vao aingana eo misy ane zao zareo namako ny antso ato amin'ny telefonina fa raikitra izy ty rody a. Dia ahoana lesy izany? Iza no toanantsika rody? Izahay aloha tsy nieritreritra hanohan'olo-kafa izany fa dia venao no nieritreretinay. Rody a. Madama, tena marina izany madama. Mba manontaniana ianao anankiray amin'ireo tanora ireo e. Ka raha ohatra ary izay no eritreretinareo dia manomboka izao zany dia tokony miomana amin'ny lafin-javatra maro tsika. Aza variana loatra tsika hoe manohana na manampy anareo tanora dia handresy moramora tsika. Misy atao anery Messie Aurélien reny e. Iny mihitsy ny tena hitako manaratsy anao sady tena adversaire anao. Araka ny henoko izao dia tao manomana asa tana maro anadio ny tanàna hono izy. Manana finoana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy sika dia mandresy foana. Vao vita izao io torona io a dia anangana komitin'ny tanora anohana anao zahay. Misaotra anareo telo mianadahy e. Nefa oka mba tsy dia hanery olona rehefa tsy mazoto izy a dia oka amin'izao. Eny tompoko. Izay resy lahatra ihany no aloha hiaraka amintsika. Zahay ary fa andao anareo amin'izay angamba fa dia miandry anareo mivady zahay amin'io alahady maraina io a. Fa mba saivy mandeha aty amiko le tsy nandrianina raha pitso maraina. Andamina amin'ny fanalana etaeta sy ny torona ho an'ny kilonga vavy mantsy izay. Eny ary madama, zay fa veloma anareo mivady. Veloma se rody a. Voa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao molo la mety zay ngatao olo abe se managny metindra iai samy mahazigny raha vitiane raola vidaola samby androne feovaoko ny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny gandagnareny Arak'izany ary dia tonga eto amin'ny fanolorana ny loka ho amin'ny mpandresy isika izay mahafantatsika fa omivositra lehibe ny atolotra ho azy ireo. Araka ny teny ray aman-drenitsika tany am-panombohana izao lalao izao dia ny hoe aoka izay mendrika sy mahay no andresy. Ireto fokotany roa ireto kosa matetika no mahazo ny loka dia ny fokotany mangarahara sy ny fokotany nambalapary. Fa androany aloha dia mendrika sy mahay ary mivoaka ho mpandresy tamin'ny torona firaisakina ity ny ekipa avy amin'ny fokotany mangarahara. Laharana faharoa kosa dia ny ekipa avy amin'ny fokotany nambalapary
asaina ianareo mba hiakiryty amin'ny podium anolorana ny médaille sy andray lokanareo. Asaina manokana ianao monsieur Arsan mba hanolotra izany lokako avan'izany ho azy ireo. Misaotra anao koa satria moa zany toka eto amin'ny fiafarana laotsika dia teniteny no ataoko alohan'ny andorako anreto fakasitrahana ho anareo reto. Roa volana teo eo tokoa zay no nanaovanareo an'ity tournoi ty. Ny zavatra tsapako sy henoko eny fa na dia sy nandany matetika amin'ny jery tetỳ aza dia hoe nilamina sy nizotra tsara ny fifaninana. Izay tena isaorako sy derako anareo tanora ato amin'ity fokotany folo mandrafitra ny andohany lakaka ity. Ady no mpanampy anakavy tokoa izy ty ka izay mandresy dia obitsika izay resy kosa tsy akoraina. Ny mendrika ny mandresy ka dia mendrika azy ireo ny halorana azy. Ny voalohany zany mivosotra matavy be zay efa io hitatsika eo mifatotra eo. Zay ihany koa dia miampy lela vola 10 ray tapitrisa ariary. Akoatr'izany dia mbola misy baolina 5 ihany koa atolotra ivady hanaovanareo fanazarantena ary survêt complet misy 5 avy amin'ny madama. Ho an'ny lalana faharoa kosa dia mahazo ondry matavy anankiray zareo zay efa mifato ihany koa ary lela vola 5 ariary dia miampy baolina 5 hanaovanareo fanazarantena koa ary survêt 5 ihany koa avy amin'ny madama. Mansoary ety dia atolotra anareo reo. Ho an'ireo kipa rehetra zay nandray anjara kosa dia misy baolina anankiroa menanareo isaky ny ekipa ary ny survêt dia omena isaky ny ekipa koa mba hitovinareo. Ny ranisika ny tanora dia mba hotozao hatrany ny fanehoantsika amin'ny firaisankinatsika tanora. Manaraka izany dia efa enina ivady ihany koa netaentanareo tanora vehivavy amin'ny tokony hanaovana tournoi toy izao ihany koa. Efa mandamina an'izany tsika ary tsy ho ela dia ho atombotsika ihany koa izany tournoi ho anareo kolokavavy izany. Koa ao aorianan'izao fotoana famaranan'izao dia manasa antsika rehetra zay nandray anjara amin'ny alalan'ireny bady zay aminareo rehetra fa misy fiaraha-miala etaeta tolotra ivady ho anareo tanora rehetra nandray anjara tamin'ity tournoi ity. Dia manaraka tsara amin'ny fandamina antsika izay fa dia makasitraka sy makatela antsika tanora tamin'ny fanehoanareo firaisankina tandritran'izay tournoi zay mba ho fitaratra ireo komina sy ireo tanàna manodidina ny tanora atao anatin'ny fokotany folo ato andohany lakaka. Dia misaotra e! Fua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare fashaira ngama heri fua ninge zale manangandu hana umulo la metiza ingata ulu abe se manangi metinda yiayi sami maha singira habitane gaula bidaula samyandune feova Manahoana kiry very ny fikarakarana?
efa milamina tsara treto fa ny somary manahirana kely zao dia ity fampelezakevitra efa handeha tiako. Tsy misy zavatra tahorantsika izany e, samy manana izay hotohanana io. Ka sy aleo ve avy dia amin'ny fanomboantsika amin'ny fampelezakevitra no tomboka ny matsy e? Tena mety izany sady avy dia izy mivady no asaintsika hanokatra azy. Efa izany daholo aloha no lazain'ny ankizy a. Ka andao sika sindry ary andeha any amin'ny madama hiteny an'izay. Ndao ariko. Mifoa maranday sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ngahiahi samy mahazigny raha vitiane zaola bizaola samy androne feovaoko ny fiaretane managnavigne sy mizaleny managnavigne ijandragnariny Dia izay no eritreritray madama. Ka tsy hanahirana ve nefa izany? Ka politika ny eno atao madama e. Ary ireo tanora rehetra ireo efa vonona hanampy antsika. Tsy maninona ary fa aleo hiteny amin'ny ramosea dia ho ataontsika. Araka ny henoko dia ohatrany hoe 5 izany ny kandida hirotsaka. Dia ao anatin'izany ve ramose? Ie, 5 ry zareo no hifaninana fa samy manambola ireo mpifaninana amintsika ireo a. Noho izany dia mila mihetsiketsika isika sao resy eo. Sarotra izany ka. Mba haiko ihany ireo kandida hafa ireo mantsy. Marina kosa izany ry nandrianina. Tsy tokony hatoko tena loatra isika. Ka tsy ho hitantsika eo ihany ve? Izao fotsiny e. Samy miasa tsara isika rehetra dia mandresy any amin'ny farany. Ka tsy aleo ve misaraka amin'izay aloha isika fa mbola betsaka izany olona miandry amin'ny madama izany. Tena marina ki. Fa araka ny resaka nataonay mivady dia ianareo efatra mianadahy efa no eritreretinay atao birao mitantana ny tanora-panoana. Za aloha tsy misy olana. Ie, izay telo mianadahy koa efa vonona ka. Misaotra anareo. Zay zany fa velao ary mba handray an'ireto olona tonga reto indray a. Ramose mantsy vao lasa nandeha nakany iosy. Mandram-piona ary madama. Mandram-piona nareo dia mifampiantso eo foana isika. Mifoa maranday sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ngahiahi samy mahazigny raha vitiane zaola bizaola samy androne feovaoko ny fiaretane managnavigne sy mizaleny managnavigne ijandragnariny. Miala tsipy fa nampiantso anareo rehetra izay komity mpanoana izay mivady. Araka ny fahafantatsika dia hanomboka raha pitsy ny fampelezakevitra. Ka isika zao no nisafidianay mivady mba ho birao tantana ny komity mpanoana araka ny sokajiny avy. Tsy manana teny firy ambalantsony aho satria efa maromaro ihany izay fotoana ny aona sy ny resantsika izay. Dia tanjona antsika dia ny voaka ho mpandresy amin'izao fifidianana be ny tanana izao. Ka samy mahirezy avokoa ary. Areo ka samy mba hiasa mafy mba ho antoka izany fampandresena ny tolona irantsika manao izany. Sady fampandrosoana ihany koa antikomina vaovao malalatsika. Mifoa maranday sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manao ny mety ngahiahi samy mahazigny raha vitiane zaola bizaola samy androne feovaoko ny fiaretane managnavigne sy mizaleny managnavigne ijandragnariny.
mba manaona lesy ny any aminareo andro tody milamina tsara ny aminay ihany fa somary injaikainjaina ihany ny mpifaninana sady hitan'la hoe ny zarazara ihany koa ny tanora rehefa tena raikitra ny propagande ka io ndray dia tsy maintsy ohatr' izany e mikontokoa ny letsy ny resaboly betsaka ny tanora no voavidy dia nivadika tamintsika arono ary rody ny azy ro vavy no mba nanahoana ka izao vao iaona satria ry zareo ohatra miaraka amin'ny madama ihany dia tsy misy fotoana iaonana mihitsy fa tena mbainjana be koa letsy reny tena amin'ny fahamaranana ny tolona ao any kronga vavy reny a ka efa tafiditry ny voay ny aratiko aiza ve ka ny sasany namony ny voay nefa ny hafa no mitady iravaka ny vanginy fa saika ratsy iny a taorin'iny dia somary nitandrina ihany izy mivady amin'ireo olona tonga milaza fahanoana azy kaizakaiza manahoana ro amin'ny raha vavy henjana fa enjana hoana ary vero a tena nahandresa azy sika mety tsy dia fanalavitra amin'izay olarana faharoa ena marina izany a mandraraka vola tro ny mpifaninana indrindra ty monsieur Aurélien ty efatra amin'ny elana iny nanao izao fomba hidepasena monsieur Arson izao e ny fahanaratsiana azy moa dia efa tsy haintsony izay tany rehetra andehananay a dia tsy maintsy ahitanay andry zareo foana ka ny any amin'ny alainay kosa ngery vero e tena ataondry zareo suivi de près mihitsy sika fa na izany aza tsy makaizy io fa miezaka fotsiny sika e nefa ny ereto raha mba izy mivady ireo ny lany be ny tanàna eto dia tena hitako fa sady lamina no androso ty commune misy atsika ty mahandresy io finina ary tia mitady ho resy tsy miady ty e ngao aloha monjy any an-trano fa efa miandry antsika izy zay mifoa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay gnatao olo abe se manao gny mety rahiahi samy mahazo gny raha bitiane ra ola bizaola samby androne feovaoko ny fiaretane managnadigny sy mizaleny managnadigny gandragnareny eny areraka longa fa dia vity zay aloha ny fampelezan-kevitra dia tsy misy atsika atao fa miandry an'izay valiny sisa samy nahatsapitsika fa nanao izay tratry ny herintsika ary aho koa samy mahakandida dia misaotra tamin'ny ezaka rehetra vitanareo izay hitako fa tena mafy ary tena mafy mivavaka tsika mba ho mpandresy ary tsy hifanadino tsika rehefa tonga amin'ny toerana zay ny andramse fa hoah koa dia tena misaotra anareo tanora zazavavy enjany reny a aiza ve kory vero izany efa mitady ho raikitrady aman'olona mihitsy amin'ny ataony sasany ka tsy tiako kosa reny mandrovitra poster reny ry madama manan'olo sika manan'ireo ekipantsika ireo madama tena marina izany ka aleo aloha ary a mizara asa faraparantsika tandrefo fa izao fotoana faran'izao ny tena mila ambelantsika tsara raha sanatria ka misy alabaty dia matsy very daholo izay ny sasarantsika rehetra dia tsy maintsy mailo tanteraka ihany koa sika amin'ny fanisambato a izarany volan'ny delegatsika rehefa avy eo dia tena tsara ireo delegé devoatsika ireo a amin'ny fomba famenoana ny PV sy ny iambenana ny PV ndao amin'izay ary aloha hiarana alaza tsy ambadika azy tsika e mifoa marandray sy matory haly sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnandro hanao omolo la mety zay gnatao olo abe se manao gny mety rahiahi samy mahazo gny raha bitiane ra ola bizaola samy androne feovaoko ny fiaretane managnadigny sy mizaleny managna
dia nivoaka tokoa ny valim-pifidianana fotoana fohy taorian'ny fifidianana natao. Ny kandida nitohananay no nahazo ny larana voalohany saingy araka ny fanampoizina dia 5 monja nelanelam-bady teo aminy sy ny kandida faharoa nanaraka azy. Teo ny tena nanahirana satria nolazaina fa nanao osoka tamin'ny vato azony izy. Nitory azy ireo kandida 4 ny faninana taminy. Nanday izany izay mpanohana rehetra ary ny tokony tsy nanaiky ny voka-pifidianana ihany koa ny vahoaka satria diso ny voka-pifidianana. Nidina nijery taty foto ny tompony andraikitry ny fitsarana misahana ny fifidianana avy any Fianarantsoa. Namoaka didy anefa ny fitsarana misahana ny fifidianana tao Fianarantsoa ka voalaza fa tsy maintsy averina ny fifidianana ho an'ny komunina Andohany Lakaka sy ny komunina Sakara. Tsy nanday izany ny ekipanay niaraka tamin'ny kandida izay tohananay. Mbola vonona hiatrikady indray satria ny mandresy ny tanjona. Mifoa marandray sy matory hany sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnando hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manangi metindra iai samy mahazigny raha bitiane zaola bidaola samy androne feo vaoko ny fiaretane managnandrigny sy mizaleny managnandrigny jandragnareny raikitra indray izy tiry zareo a tsy ataontsika mahakivy izay ny seho fa matoa zao no misy dia sitrak'Andriamanitra ary tena tiany aseho eto amin'ity tanànantsika ity a ny voninahiny sy ny heriny. Tsy ampy habe ny tanànantsika ny vato 5 nandresentsika ny mpifanina tamintsika ka mieritreritra hoe ny eken'Andriamanitra ny hamerenana ny fifidianana eto amintsika satria tiany ho isika no hitantana n'ity kominina izay voafidina ho kominina vaovao ity. Misaotra andramose sika na ino kodona na ino kiatra dia vonina trano sika sa ahoana? Ny tanjontsika dia ataontsika mihoatra be tabe ny vato azotsika mba tsy ilazany mpifaninana amintsika indray fa mangala bato sika. Ampiasaintsika daholo ny fitaovana eo am-pelatanantsika mba hampandresentsika ny kandidatsika. Raha 5 sika teo aloha niatrika ny fiodinana voalohany dia 3 mianadasy isa niatrika izao famerenana ny fifidianana izao. Mora amintsika ny mandresy ireo roa sisa hifanandrina amintsika ireo. Kosa mi mahereza fa ho mpandresy sika. Mifoa marandray sy matory hany sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnando hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manangi metindra iai samy mahazigny raha bitiane zaola bidaola samy androne feo vaoko ny fiaretane managnandrigny sy mizaleny managnandrigny jandragnareny ianareo tena sora zao zany dia hitan'Andriamanitra tokoa fa mendrika isika matoa nandresy ary elanelam-bato hatrany amin'ny fitonjato nandresika azy dia sambo ampian'Andriamanitra dia tohizo grana ahoaka mba hilamina tsara Mifoa marandray sy matory hany sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnando hanao omolo la mety zay ngatao olo abe se manangi metindra iai samy mahazigny raha bitiane zaola bidaola samy androne feo vaoko ny fiaretane managnandrigny sy mizaleny managnandrigny jandragnareny
enjana be reny voka-pifidianany reny ry telo mianada aizaka avy dia 730 ny azontsika 700 ny nanenjika azy mazava be lesy reny a ary marina ny voalazan'ny monsieur le maire hoe tena tian'Andriamanitra sy eo ny voninainy sady tsy ampialany azo be ny tanàna tokoa ny vato 5 za aloha zany reto tena mbola makafoka be an'ilay arrosazy aliny a fetifety tokoa aloha reny e hafaliana zany any madama zany a tena hitako faly mihitsy izy aiza kosa veki dia toy ireny ny fanenjehana azy na tsy indry amin'ny toerany kosa aza fa tena nirotsoka kosa aloha ny ranomasiny tamin'ny fahenoan'ny voka-pifidianana tena mariny e vita aloha iny fa izay fomba nampitsika amin'ny monsieur le maire nita tanan'ity commune ity zao tsy maintsy jerentsika manaraka ohatra eniko hanao vavaka fisaorana eny am-piangonana any izy amin'ny alahady zao ho airika ala saika adiniko marina fa misy inona ry nandrianina ka nanafatra tokoa madama fa hiaraka aminy ony sika amin'ny alahady io a milay zany e tena ilaina mihitsy zany fangatahana tsodranon'Andriamanitra zany alohany andraisana amin'ny fitantanana ie dia mba samy manao akanjo mihaja ary mba tsy hanala baraka amin'ny be ny tanàna antsika any a ok Mifua marandai si maturi hali si mitare marari si mitare fashaira ngama herifu aninge zalai manangandu hana umulo la metizai ngata ulu abe se manangi metinga yiayi sami maha singira habitane zaula bizaula samyandune feova tena tratra rivo sika ina nefa ny olana amin'izany e sarotra koa ane nandaozana an'ireny fety natao amin'ny fiangonana ho antsika amin'ny vady ireny garçon fa ahoany ajanony aloha ny fiara fa ohatrany misy olona maromaro manaka ndry aloha ry izany a tena marina izany amin'izay ohatra mitondra fitaovam-piadiana zalahy tena lozy ity dia inona reny no ataontsika e nefa ny ankizy efa nalefa ny aloha lalana aza mikiropaka aloha ianao e tena hiraka hamono antsika ireo e aza mikiropaka ho a alealoha ajana moramora ny fiara dia andrasantsika izay ataony zalahy eto avy dia atsangako ny tanako zalahy aneoko aminareo fa tsy manana fitaovana irovako tena zay sy ny vadiko rery no ao anatin'ny fiara io raha sanatrika eritreritra mono anay ianareo dia tena fona zalahy abidino aloha ny tananao monsieur le maire ary miangavy anao avoa eto mivadinao mba hafantaranay fa mariny zany sao mitaka any efinareo ka ovinanareo apitaka ary zalahy avoa aloha mivadinao e mivoa madama mifona re tompoko aza vonoana re zahay e zao ny tenay aminareo mivady a eny ary mihinanareo anay tena voahiraka hamono anareo tokoa zahay saingy rehefa nandinika sy nieniny feo amin'ny fieritreretanay zahay dia ty hamono anareo tena marina ve zany zalahy tena marina zany monsieur le maire ka mba azonareo ambara aminay ary ve zay naniraka anareo aoka mba ho tsy ambaratelonay zany madama efa tsy nanatanteraka niraka nampanaovina anay zahay dia ataovy ampy anareo zay eny ary re tompoko misaotra amin'izany toetsaina feny fitiavana sy feny fahamarinana nananareo zany zandrikely a raha sy mitanako mba ho fanamafisana fa manomboka androany zao dia ho tena mpinamantsika voniny zay tompoko misaotra anao zandry fa firy mirahalahy nareo nao misy efatra mirahalahy zay tompoko raha pitsiany a dia tongavana tranonay nareo efatra mirahalahy dia miresaka tsarytsika vonina iara-miasa ampy ve nareo raha hitiko isanao zay dia vonina natanteraka zay baikinao mba ahafahantsika mampandroso an'ity commune misy antsika ty Andriamanitro misaotra anao amin'izao fanehoana fitiavana ataonao aminay izao tena fahagaganao anay tokoa izao naniraka ny anjelinao ianao hiaro anay teo anatrehan'ny loza mahatsiravina mivavaka manokana ao an'reto mpanomponao reto nasaina natanteraka saratsy sy asan-devoly izy ireo nefa dia tsy nanaiky an'izany fa ny teninao sy ny feonao no nibaiko azy ireo ka nahafahany nandahy izany
misaotra anao fa mahery sy miasa tokoa ianao ary miaro ty mpanomponao izay vao nifidianao hitantana ny tanànanay ity. Iara-miasa izay ka engany e, izao velorano fanaovanay aminao izao mba tsy ho sembatsembanan'olombelona. Misaotra anao tompo. Misaotra anao madama. Ka olo ary zalahy. Eny Ramse? Iaraka aminay ve nareo rehetrareo sa ny andro masy tefa mandroso alina ihany nefa ny lalana mbola misy atao? Tsy maninona raha ohatra hoe matoky anay nareo tompoko. Matoky anareo azy zalahy. Andao midira madama dia ao midira zalahy fa aloha miaraka tsika. Andao zalahy. Voa marandray sy matory hany sy mitaray marary sy mitaray fasahirana mahery fohanige zalay managnando hanao molo la mety zay ngatao olo abe se manangi mety ngayiayi sami mahasiny raha bitiane raula bidaula sami andune feovaoku nyefiaretane manangandinye timizaleni manangandinye yandangaharini Misaotra anareo efatra amin'ny rahalahy tonga ato amin'ny tokantranonay vady. Rehefa nandinika tamin'ireo zavatra rehetra izay niseho taminay vady dia izao zalahy mifanapahan-kevitra ho raisiko. Ianao ry zandry ho raisiko ho lefitra ao anatin'ny commune ianao. Misaotra anao monsieur le maire. Eny e, tsy sisorana zany zandry. Ianareo telo mirahalahy kosa izay namany dia ataoko police communale raha ohatra ka mazotonareo ka anaramaso ny fandripahalemana sy anaramaso ny fampidiram-bola eto anivon'ny commune atsika. Ianareo efatra mianadahy kosa izay nanampy anay mivady tamin'izay rehetra ny rahantsika izay dia ho raisika ho mpiasa raikitra ato amin'ity commune atsika ity ka hiara-pandeha sy hampandroso an'ity commune mamitsika ity tsika. Ka dia mifanao velorano ary tsika androany fa tsy hifanary ary tsy hisaraka fa anao izay hampandroso an'ity commune mamitsika ity. Matokisa ianao monsieur le maire fa vonona ifanoana aminao hatrany zahay. Toraka izany ihany koa monsieur le maire. Eny ary tompoko. Monsieur le maire mivady. Mieno anao izay zandry. Lahatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matokisa anareo mivady fa vonona izahay ara hiasa aminareo amin'ny fomba tio tsy misy fitsaram-belatsia ary ampanjary ny fandriampahalemana eto amin'ity tanànantsika ity. Misaotra anao zandry. Toy izany koa izahay tompoko. Misaotra ny amin'izao fitikisana lehibe napetraka ireo mivady aminay efatra mianadahy izao. Toy izay voalaza zoko be teo dia vonona izahay monsieur le maire ny ianao izay hampandroso ny tanànantsika. Mankasitraka antsika rehetra vonona hiara-hiasa hampandroso an'ity commune misy atsika ity. Na dia tsy ho mpiasa eo anivon'ny commune aza dia manome toky anareo mpiara-miasa rehetra mivadiko fa vonona hanoana anareo amin'ny azoko hanampiana anareo amin'ny fomba rehetra ka irahina tokoa isika ary ho ataontsika ho menatra izay nanenjika atsika. Fifaniana lehibe ho aty koa izao androandroany izao izy rehetra. Tsy fandresena ho antsika rehetra izao fa fandresena ho an'ity tanànantsika ity. Ko misaotra tamin'ireo fanomeza tokony ataonao rehetrarehetra teo, indrindra fa ianao madama. Mendrika isaorana ianao satria nomen'Andriamanitra ahy ianao tsy ho vady fotsiny fa sady iandry ankinana no mpanolotsaina mahafatra-po. Ka iara-itentsika hoe androso ilamina ne. Ianareo kareo mivady aminay efatra mianadahy izao. Toy izay voalaza zoko be teo dia vonona izahay monsieur le maire ny ianao izay hampandroso ny tanànantsika. Mankasitraka antsika rehetra vonona hiara-hiasa hampandroso an'ity commune misy atsika ity. Na dia tsy ho mpiasa eo anivon'ny commune aza dia manome toky anareo mpiara-miasa rehetra mivadiko fa vonona hanoana anareo amin'ny azoko hanampiana anareo amin'ny fomba rehetra ka irahina tokoa isika ary ho ataontsika ho menatra izay nanenjika atsika. Fifaniana lehibe ho aty koa izao androandroany izao izy rehetra. Tsy fandresena ho antsika rehetra izao fa fandresena ho an'ity tanànantsika ity.
ko misotra tamin'ireo fanomeza tokony ataonao rehetrarehetra teo indrindra fa ianao madama mendrika isaorana ianao satria nomen'Andriamanitra ianao tsy ho vady fotsiny fa sady andry akinana no mpanotsaina mahafatrapo ka iara itentsika hoe androso ilamina ne ity komina ny lakaka ity miara-mamerina antsika rehetra androso ilamina ne ity komina ny lakaka ity. Ny faranahatreo lehilahy magnan'andro tantarany soratan'ny Simon Menjanahary fiara-miasa amin'ny radio feo Mania Ambositra. lehilahy magnan'andro